Mbola miteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina eny hatramin'izao ny makasika indrindra ny tsy fitovian-kevitra misy eo amin'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao makasika indrindra ity tany eny Andohatapenaka ity. Raha ho an'ny fikambanana Malagasy miray feo dia tokony hijery ny tombontsoan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny filoham-pirenena teo aloha ary banjina ihany koa ny masoan'ny firenena. Manameloka tanteraka ny fihetsika nataon'ny filoha teo aloha ny fikambanana Malagasy miray feo tarihan'ny samiaro filoha ireo. Foto-drafitra asa ilain'ny firenena moa no amboarina eo anivon'ny ministera misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, fanajariana ny tany ary ny fampitaovana ka misakana ny fandrosoana izay olona misakana izany. Izay no ambangovango ny voalazan'ny Malagasy miray feo androany tetsy andrefanam-bojanahary. Ny filoha teo aloha marika Ravalomanana dia anisan'ny nanao ny antso-zavatra amin'izao hoe atso zay amin'ny fitoviana ny tany takan-drazana indrindra ny amin'ny hoe ny olona nanajary ny olovainy ny taranaka faramandimby raha sy tenitsika ny Andohatapenaka io tamin'izany fotoana zany raha ny fefena dia nanana olana tokoa satria dia nitaraina ny olona teo tamin'izay ka ankehitriny ve dia matsiaro malemy lehilahy rehefa ny fitondram-panjakana amin'izao no makantany amin'ny anaran'ny fanjakana zay hoe fananam-panjakana ka nametraka programme anatra na projet anaovana station nationale. Aminay dia ny projet na station nationale dia mampiombana ary mampiray sy mampivondrona ary ambom-pionana ny Malagasy mpiray-tanindrazana. Natokana anaovana fiantsonan'ny taxi brosy moa ny Andohatapenaka ka anisany analana fahasahiranana ny mponina eto Antananarivo amin'ny fitohanan'ny fiara izany. Zava-dehibe ho an'ireny voatra ihany koa ny fananana foto-drafitra asa tsara tahaka itony.